zay ny am'ireo vaovao tapatapany fa naneny hevy ny filoham-pirenena teo aloha Andriamatoa Marc Ravalomanana mandrona ireo trangam-piarahamonina mateti-piseho tato amin'ny nositsika di Madagasikara izany indrindra fa ny mahakasika ny fikorotana ny fiarahamonina sy ny fitsaram-bahoaka. Ny tsy faiza mitantany mpitondra ankehitriny no mahatonga ny figoragorana sy ny fisiany tsy fandriam-pahalemana ary ny fisiany ny fitsaram-bahoaka amin'izao raha ny fanamariana nentiny ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana. Manao izay ity ny rehetra satria mihevitra ny tany tsy misy lalàna ny vahoaka. Ny fandraisan'ny fitondrana fepetra sy ny fametrahana ny faiza mitantana ny vahaolana. Manamelika ireo rehetra mandika ny lalàna kosa nefa itsy farany. Malaelo ilaza aminareo amin'izany satria mahita an'ireo olon'Andriamanitra, tekolon'Andriamanitra dorana velona reo maty tsy manatsiny mafy ary eto dia titeny fa tokony sy fiheverana manokana ny hoe tokony sy ny fifanankalozan-kevitra indrindrindrindra ny fionana mba ahafahana andinga izay tokony atao fa dia zany ohatrany tany tsisy lalàna eto Madagasikara samy mieritreritra hoe izay ny tompon'ny fahefanana izay tokony hery tsy izay mihitsy izy fa tokony hanaja tsara ny asa maha-olombelona zany tena tokony apetraka tsara zany hoe tany misy lalàna zany ka tsisy zay tsy meloko akory na diso fa misy kosa tena mampalahelo ny fitsarana azy izay tsy hoe verina akory fa hoe eloko be tena andorana azy ho faty na tanterahana ny abibiana izay atao tokony mba mijery tokony mba mandinika tsara ny fitondram-bazakana ary fa tena mila mametraka tsara ny autorité na ny tena fahaizana mitantana ny mpitondra satria raha samby anao izay saim-patana ohatr'izao zava-doza azy avy dia anatin'ny fotoana fohy dia misy ny avy any Vavatenina Dorotrano misy ny avy any Manoro misy ny any amin'ny Farafangana tsy mirehitra ny jiro dia misy koa ny avy any toerana hafa midika an'izany zany dia tena samy manao izay tiany atao. Nanamafy ihany koa ny filoha teo aloha fa tokony jerena ny asin'ny maha-olona ary amin'ny maha-kristianina ny malagasy dia tokony tsy hanimba ny tempolin'Andriamanitra satria ny vatan'olombelona dia tempolin'Andriamanitra.